eo anatreny izay fanambarana no tanterahan'ny Amnesty International izay ary dia manana ny ambarany ny avy eo anivon'ny folo alindahy nambarany ministra ny folo alindahy ary fa misy ny fanadihadiana ara-miaramila tanterahana any atsimo amin'izao fotoana izao. Ny antsiprimo avao. Ny baiko izay ataon'ny etat-major sy ny zandarmaria-pirenena dia tanterahana foana ao anatin'ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena araka ny nataon'ny Général Lucien Rakotoarmasy raha nanontaniana ny toeran'ny tafika malagasy manoloana ny fanambarany Amnesty International. Notsim-piany ihany koa fa raha misy ny filazana toy ireny dia misy ny fanadihadiana izay tanterahan'ny mpitandro filaminana ary efa misy manatateraka izany amin'izao fotoana izao. Mety famoronana zany na fanaratsiana mba tsy isin'ireo miaramila sur place ijanonana satria mety very finanana ny sasany dia mamorona fa na izany na tsy izany mba raha vao misy feo mandeha ohatran'ireny azo ministère folalina dia misy miaramila officier na avec amin'ny armée sainga mandeha manao enquête sur place ary midina sur le terrain mihitsy any toerana izay lazaina fa nisy izay zavatra izay maka ny feon'ny olona manontany na chef district zany na ny maire zany na ny hôpital zany na ny milaza avy koa hoe victime dia tsy maintsy tonga aty zany ny résultat ny zavatra fa efa lasa ny toerana io tsy hoe vitany hoe mijanona fotsiny ao betroka na mijanona fotsiny ao fort dauphin manatany le renseignement fa tena midina sur le terrain mihitsy mijery hoe inona marina valiny izy hoe atatalia marina hoe taiza moa nazahoana ny renseignement io satria accusation grave zay izy raha ohatra manana proof marina izy fa misy an'izay zavatra zay dia mikasika ny opération tandroka dia nilaza ministra ny folo alindahy ny Général Lucien Rakotoarmasy fa mitovy fampandretany any atsimo. Ny opération moa zany misy étape maromaro izy io. Teo aloha teo zany misy ny atao hoe ataontsika hoe coup d'arrêt hoe famarana mba tsy isin'ny dahalo BDB tonga dia malafy ny amanjaka dia iny zany natao aloha nandefasana an'ireo élément BDB sur le terrain reny ratra telonjato aza tadidinareo tany amin'ny septembre nataon'izy tsy diso dia amin'izao zany efa vita efa miena ary efa tsy misy azo lazaina hoe tsy misy le élément BDB ndray manafika fa na zany na tsy zany tsy maintsy misy ihany ny présence sur le terrain dissuasive. Mikasika ny fifidianana fitaovana toy ny hélicoptère izay ampiasain'ny mpitandro filaminana dia nilaza ministra ny folo alindahy fa mbola eo ampijerena ny karazany sy ny firenena hividianana izany eo anivon'ny tafika amin'izao fotoana izao.